tain'Andriamanitra daholo. Manohy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny mpitandrina pasteur teo a, tena fifaliana lehibe ho anay ny mahita ny pasteur rehetra mamonjy lovolana eto. Alleluia. Tamin'izay mbola tanora dia mpamonjy lovolana eto tokoa, na rehefa nitondra fiangonana Jesosy mamonjy tamin'izany izaho vola kely a, fa rehefa hoe izay no fitarian'Andriamanitra dia mamonjy lovolana. Ary tena tsy natao zavatra kely mihitsy ny fankatoavana izay mpitondra eto amin'ny foibe. Rehefa miteny izy hoe alefaso ny TDR 10:37 dia manao zahay. Rehefa miteny izy hoe miakatra eto daholo Pentecôte dia miakatra zahay. Rehefa miteny izy hoe tsy zavatra paiko rehetra avy aty dia natao zany ary nahatsapana hoe nisy fitahian'Andriamanitra. Alleluia. Ho anao izay tonga eto nefa ny pasteur anao tsy eo dia ampitao kely zany afatra rehetra zany fa mila mamonjy lovolana ary tsy mamono antoka akory fa sady nitahian'Andriamanitra amin'ny fiangonanay zany no nitahian'Andriamanitra anay ihany koa. Tena voatany mihitsy ny fiangonana tamin'izany fotoana zany mahavita trano, mahazo tany, mahavita, tena misy fivoarana be mihitsy ary ny olona vaovao izay avy any ambanivohitra voataonana hoanka tonga anao eto amin'ny foibe, tena ohatrany hoe voafatotra tsy afaka ntsony amin'ilay Jesosy mamonjy. Alleluia. Dia manentana antsika rahalahy ihany koa na dia atao izy hoe andaniana vola kely hoeto miakatra ty mibino, tsy mamono antoka akory manofa piso na ohatran'izany ohatran'ny anay tamin'izany fotoan'andro dia zay manao spécial mihitsy dia angalana vola ny olona izay tsy manana dia alaina ny vola am-piangonana dia tsapa mihitsy fa misy fivoazam-panahy any amin'ny toerana izay nitondra ananjy. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko. Saorana tompo fa mihabetsaka hatrany isika. Andriamanitra manao izany fa tsy itsika akory, ary miamivoatra hatrany ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Ary na dia ny alleluinareo izany miamatanjaka hatrany. Misaka ihany koa izay mirahalahy miaraka amin'ireo CA eto Akorondrano mba mampivoatra nyity toerana ity. Ataonay amin'ny fanampian'ny tompo izay ahatamananareo eto. Alleluia. Misaka hoara-potoana foana koa izay tena ny tompo vavolombelona izany rehetra izany, fa no fanampian'ny tompo ny seansy izay efatra mirahalahy dia tena manao izay azo atao mihitsy. Andriamanitra mena voninahitra. Dia raha itsika Jesosy tsy henonareo mba mivoatra ve zany sonorisation-tsika izany? Atsangano hoe ny tanana izay mbola menimenina tsy mare indray hoe azafady. Atsangano daholo hoe ny tanana izay mare azafady. Hoe tambavaka mbola hivoatra lavitra noho izany. Amen. Androany dia jery lohateny lehibe tsika. Ny tsy fankatoavan'ny Saoly mpanjaka sy ny tambon'izany tsy fankatoavana izany. Averiko indray ny lohatenitsika, ny tsy fankatoavan'ny Saoly mpanjaka sy ny tambiny azony tamin'izany tsy fankatoavana izany. Izany hoe raha marina dia tena hiresaka momba ny Saoly mpanjaka rano fotsiny tsika androany. I Saoly no mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely izay napetraka Andriamanitra hitarika ny Israely. Izy io dia olona tsy dia makaiza loatra raha ny fiaviany sy ny toeran'izy azy taloha, fa Andriamanitra kosa nanandratra azy dia lasa mpanjaka izy. Nisy tsy fankatoavana anankiroa telo izay voasoratra atao anatin'ny Baiboly, ary nahatonga an'Andriamanitra
na foya nandao azy natonga an'Andriamanitra tsy nihaino azotsony izany ary natonga an'Andriamanitra tsy nitazy fa nampiety azy tamin'ny farany. Matovy voasoratra ao amin'ny Baiboly ny tantaran'izany lehilahy zany dia andraisantsika menakavy lesina engany hitohy foana amin'ny fitahian'Andriamanitra aminao sy ny ankonanao. Aizany amen. Engany hitohy foana amin'ny fanandratan'Andriamanitra anao. Engany tsy ho afohin'Andriamanitra mihitsy ianao ary hainy vavaka anao foan'Andriamanitra. Fa ny zavatra ilaina dia fankatoavana an'Andriamanitra. Miezaka izay mamerina ny olona ao anatin'ny fankatoavana an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, satria ho antsika rehetra izay teto tamin'ny ray aman-dreny mpanorany Révérend Monira Djizy Daouda dia mahafantatra fa netiny foana ny fiangonana ho ao amin'ny fankatoavana. Ary izay no mbola nampiavaka anazy ireo ary mbola tiana ho tazomina hatramin'ny farany. Nitarika ny olona, hitarika amin'ny teny hoe izay olona vaovao tonga eto iza mba hiverina ao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Izay valy dia manao amainina daholo. Samuel voalohany toko 5:10 andininy voalohany. Ataombokitsika eo amin'ny andininy voalohany zany dia somary mitsambikimbikina kelitsika mba tsy halava ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny pasteur tamin'izany moa dia natao hoe Samuel. Fakitsika toko 5:10 Samuel voalohany. Hoy koa Samuel tamin'ny Saoly: Jehovah naniraka anosanao ho mpanjaka n'Israely olony. Ko ankehitriny mihaino ny feon'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompo maro. Tsaroako izay nataon'ny Amalekita tamin'Israely dia nanotreny azy teny an-dalana fonizy ny akavy tany Ezipta. Ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary ngano tanteraka izay rehetra mety ho azy. Aza asiana miangana vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry na rameva na briky. Andininy fahenina. Ary Saoly tonga dia mitsamikitsika eo amin'ny andininy 7. Ary Saoly namono ny Amalekita hatrany avila ka tamin'ny lalana nankany-sora izay tandrifiny Ezipta. Ary azony Sambelona hiagaga mpanjaka ny Amalekita. Fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringana tanteraka tamin'ny lela-javatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry, ny omby sy ny mifaha sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra dia tsy naringany. Fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany dia naringany avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuel ny tenin'i Jehovah nanao hoe: manenina averiko indray, manenina no nanaovako ny Saoly ho mpanjaka. Fa niodina tamin'ny fanarahana izy ka tsy natanteraka ny didika. Tena alahelo indrindra Samuel ka nitarahina tamin'i Jehovah nandritra ny alina. Ary rehefa nifomaraina koa Samuel hitsena Saoly dia nisy nilaza tamin'ny Samuel hoe: Saoly efa tonga ao Karmel. Ary indro izy manorina fitoerana ho azy dia niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgala. Ary Samuel tonga tao amin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy: ho tahiny Jehovah ne ianao, efa natanteraka ny didin'i Jehovah aho. Fa hoy Samuel: inona nefa izany fiparareko ny ondry reny sofoka sy fimamamamany ondry reko izany? Ary hoy Saoly: avy tamin'ny Amalekita no nitondrana ny reny, fa ny olona rehetra, ny olona namela izay ondry sy omby tsara indrindra mba atao fanahy tao an'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa ny sisa dia naringana avokoa. Dia hoy Samuel tamin'ny Saoly: aoka izay, fa ambarako aminao izay nolazain'i Jehovah tamiko alina. Ary hoy izy: ambarao ary. Dia hoy Samuel: raha mbola kely teo masonao ianao, moa tsy natao ho loha amin'ny fokon'Israely va?
ary Jehovah dia efa nanositra anao ho mpanjakan'Israely ary nandefa anao ho aminy dia iray Jehovah ka nanao hoe mandehana ary ingany tanteraka ny Amalekita mpanota ary mety aminy amparaparingany ko nahoana ianao no tsy nankatony feon'i Jehovah nanao kazakazaka tamin'ny baba ka nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah fa isaoly tamin'ny Samuel eny efa nankatony feon'i Jehovah ka nandeha tamin'ny lalana izay nanondrany Jehovah ary nitondra ny Agaka mpanjaka ny Amalekita sady nindringana tanteraka ny Amalekita nefa nalain'ny olona avy tamin'ny baba ny ondry sy ny omby dia izay soa avy tamin'ny zavatra izay tokony haringana tanteraka mba atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao Gilgala. Foi Samuel sitraky Jehovah moa fanatitra torana sy ny sorona maro no mankatony feon'i Jehovah indro no mankatony tsara noho ny fanatitra ary ny miaino no tsara noho zaborana ondry lahy fa ny mihodina dia toy ny fahotana ny fankatovana ary ny ditra dia toy ny eloka ny fanompo toy ny eloka fa sy fanompo-japy satria nandany tenin'i Jehovah ianao dia ny laviny tsy ho mpanjaka kosa. Ry havana zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fankatoavana. Rehefa miteny Andriamanitra aza mijangajanga dia maninona tsika? Tsy maninona? Tsy mijangajanga. Rehefa miteny Andriamanitra aza mangalatra dia maninona tsika? Tsy manaraka tsara ve nareo? Dia tsy maninona ary tsika dia tsy mangalatra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe aza mamono olona dia tsy maninona tsika? Tsy mamono olona. Rehefa miteny Andriamanitra aza misolo toaka dia tsy maninona tsika? Tsy misolo toaka. Rehefa miteny Andriamanitra aza mandanga dia tsy maninona tsika? Tsy mandanga. Izay le atao hoe fankatoavana izay. Zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Teto Saoly dia men'Andriamanitra andraikitra lehibe satria nofidianao mpanjaka izy dia natsovan'i Samuel izy hoe Saoly mandehana ianao ankatoavy izao teny izao ankatoavy izay zavatra lazaiko aminao mandehana dia aringano ny Amalekita. Ny Amalekita dia firenena anankiray izay namely ny zanak'Israely raha fony vao niala avy tany Ezipta izy. Tena fetsy ratsy reto Amaleka reto, fetsy ratsy satria fantany fa tsy ho toy ny zanak'Israely dia avy tany arina izy dia izay rehetra osaosa, izay rehetra rerateraka, izay rehetra tsy dia mahalay lalana dia tonga dia mitsinjainy avy tany arina avokoa. Izay rehetra nitaraikiraiky dia nasiny reto Amalekita reto. Tsy tian'Andriamanitra zany, tsy mety amin'Andriamanitra zany hoe izay osa izay manana olana no andeasiana fa tsy sanamely ny tarehany lo lalana izy. Zany dia nalahelo Andriamanitra, tetezitra Andriamanitra ary nitao anatin'ny sain'Andriamanitra dia tsy asiana fahatsiarovana intsony ho an'izany hoe Amalekita izany fa ho aringana tanteraka. Noho izany dia i Saoly ilay mpanjaka voalohany no men'Andriamanitra n'izany baiko izany hoe mandehana aringano tanteraka ny Amalekita. Manaraka tsara ve ianao? Dia izao ny lehilahy rehetra ianao tsara, ny vehivavy rehetra, ny tanora rehetra, ny ankizy rehetra, ny zaza minono aringano aza asiana miangana, ny biby rehetra, ny omby rehetra, ny ondry, izay zavatra mety ho fananany foany ny fahatsiarovana, tsy hisy mpandiby intsony tsy hisy solofony intsony zany Amaleka zany, zany Amalekita izany. Zany ny baiko natao tamin'ny Saoly. Rehefa nandeha Saoly dia nankatoaviny amin'ny sasasasany tamin'ny tenin'Andriamanitra fa kosa nisy zavatra sasany izay tsy neken'ny saina. Nisy zavatra sasany izay tsy nankatoaviny
natonga an'Andriamanitra tezitra izany tao anatin'ny ady fanafiny dia notanterahany le vehivavy rehetra ny lehilahy rehetra naringany fa kosa ny mpanjaka ny Amalekita Agaga no anarany dia samboriny raha ny marina tokony tonga dia rasiana tamin'ny zavatra nantsoparana tamin'ny lefina maty fa ny samborina taon'ny sambelona efa tsy fakatoavana izany dia nijereny ihany koa izay matavy tamin'ny ondry tamin'ny osy izay mifahy izay tsaratsara volo rehetra dia nalainy reny dia netiny nefa mipaiko dia ho aringana tanteraka tsy nankasitrahana Andriamanitra izany nalahelo Andriamanitra dia hoy ny Baiboly hoe niteny tamin'ny Samoela Andriamanitra hoe nanenina naninona ohatsy izy nanenina nanaovako ny Saoly mpanjaka fa nahoana tsy nanatanteraka ny teniko izy tsy nankatony baiko izy Agaga tsy mifinoany izay ony sosina omby matavy izay tsaratsara sy titiny tsy naringany nanenina ry havana engane mba tsy hanenina Andriamanitra ny aminao tsangano tao le mitana izay mifidiana Andriamanitra rehetra tonga eto engane mba tsy hanenina Andriamanitra mifidy anao fa mba Andriamanitra kosa faly ny aminao ho reren'Andriamanitra mifidy anao ho fifalianao an'Andriamanitra mifidy anao rehefa tsy mankatoa ianao dia manenina Andriamanitra rehefa avy tany anaty Saoly niaraka tamin'ireto omby ondry niaraka tamin'ny Agaga ihany koa dia niona tamin'ny Samoela ilay pasteur izy dia tena nizao sy nyrere mihitsy hoe nankatoy ny tenin'i Jehova aho nanaiky ny tenin'Andriamanitra aho dia hoy Samoela ilay pasteur zany ohatra mare feonao ondry be da be aho zany ny mama feona ondry feona osy fa iny zany somary miaotra kely sao ka niteny hoe reo dia avy any Amalekita reo nalain'ny olona samboriny olona mba hoetina atao fanaty nandaika zaty izy kanefa raha marina tsy hoe ho atao fanaty akory no ilanan'ireo fa nyraisy no azy mihitsy no fitsiriritana ny fahatsaran'ireo ry havana okizay ohatry izy Samoela okizay zao ny teny Jehova tamin'ny alina zao no afatra Andriamanitra ny aminao kely ianao nendoanao olona tsy dia nisy dikany tao anatrehanao ianao tao anatrehan'ny olona kanefa dia zao tsy nankatony teny Jehova ianao nandefanao andeha andingana any Amalekita aho kanefa dia zao tsy nankatoy izany ianao manomboka eto dia zao ho alana aminao ny fanjakana ary misy olona tsara kokoa ianao manomboka eto dia afoin'Andriamanitra ianao satria tsy nankatony tenin'Andriamanitra ianao ry hava malala tantara ratsy zany fa andaotsika mba ametaka tantara tsara eto amin'ity tany ty dia hoe zasy ianao mankatoa an'Andriamanitra manaiky sana izay mpanompon'Andriamanitra amen dia amen dia itoy ny fitahiranao itoy ny fanandratananao ary fefaranao dia andova fiainana mandrakizay izaviny teo any an-danitra tsangana ny tanana ralasana bavy tezitra Andriamanitra
no tsy fankatoavany tolombofidy anankiray ty. Ry havana, zay tsaratsara, zay ohatra nafinaritra azy, ireny a tsy naringa. Ny Amalekita ry havana dia tandrindo ny fahotana, ary ny fahotana ny tian'Andriamanitra ho aringa atsika sy anao, ary tsy ara-belona ny fahotana, tsy ara-mandeha ny fahotana, tsy isakelika fahotana, fa rehefa fahotana rehetra, na zay veritsika mahasoatsika, na zay veritsika fotsifotsika, anefa fahotana tsy mifanaraka amin'ity tenin'Andriamanitra ity, dia tian'Andriamanitra zany ho aringanao, helanao, ho apetraka ao, ary ho lavinao tanteraka. Ry havana, rankatoavinao zany dia toy fitahian'Andriamanitra anao. Nahita omby tsaratsara i Saoly tena lainy, nahita omby tsaratsara, misy karazam-pahotana tsy foin'ny olona mihitsy eo amin'ny fiainany. Be marina fanapetrako ny toka, marina fanapetrako ny fanapetraka, fa ity kosa aloha tsy alako ty kosa aloha tsy avotsiko ty. Ny vadikely tsy avotsy anitsy, za aloha dia makany am-piangonana, ary za aloha dia vita batisy, za aloha dia mivavaka, fa ty vadikely ty tazomiko ihany. Ity fitsangatsangana ty tsy avotsy, fa mahafinaritra ty ansisa mba tsy afako. Manditanao Andriamanitra androany, aringany Amalekita, asa vela isiangana. Alleluia. Teo atany amin'ny fotony, ongoto tanteraka. Asonareo ve zany aringany zany? Raha makany ambanivohitra ianao ka mandingana hazo eo amin'ny tambolinao, dia tsy kapaina fotsiny, fa tena ongotana hatrany amin'ny fotony, na tsisy lofony na dimbony zany, fa raha tapahanao fotsiny ambony dia mbola misy dimbony io, mbola misy lofony io, mbola hipoitra. Ary zany no sady nandasan'Andriamanitra tamin'ny Samuel, handingana tanteraka, afoy tanteraka ny fahotana, aringany ny Amalekita rehetra. Tao ianao hoe efa natanteraka ny tenin'i Jehovah ao ane, zany io zay anao efa mivavaka, zany io zay anao efa vita batisy, zany io zay anao efa makany am-piangonana ary manana firana sy baiboly. Tao iamantsana hoe fa inona samy fimamaman'ny Amalekita izany. Ny olo sy ny omby mbola manenoneno, mbola mitabataba ny hirahirany zao tontolo zao, tsy foinao mihitsy zany ny hirahirany zao tontolo zao, ny hirahirany mpisorotoka sy mifoka arongony, mbola tsy foinao zany, tabataba ny Amalekita. Tenao ka zany efa tsy misorotoka, fa le hirahirany zao tontolo zao mbola fikirinao, henonao, etsero any amin'ny kartanao, any amin'ny telefonanao, aringany ny Amalekita. Ankatoavy Andriamanitra androany. Amin'ny Isaia dia zao ny tenin'Andriamanitra. Ary raha manaiky sy mankatoy nareo, Isaia 9:20, raha manaiky sy mankatoy ianareo, dia ihinana ny vokatsoan'ny tany. Manao famainina zay te ihinana ny vokatsoan'ity tany ty, fa raha mandasy mihodina dia ho lany zavatra. Zany hoe isy ho fandinganana, ny zavatra tsy foinao, tsy mety foinao fitafian'izao tontolo izao, dia hiaraka amin'izany foana ianao. Ho ianao hoe ka zany efa mivavaka, fa le fitafian'izao tontolo izao, fitafian'ny fijejetsona, fitafiana mampiseho ny vatanao, fitafiana tsy mendrika, fitafiana tsy masina. Azadiny biavina, fa ao anatin'ny baiboly dia milaza hoe aoka ny vehivavy hitafy fitafiana mamendrika,
manao famainina vehivavy rehetra zay makasitraka areoka ny vehivavy hitafy amin'ny famotinana rehetra. Misy vehivavy hoe mihaino ary nganony amalekita ka ty tsy vohika ka ty matavika ity mbola azoko tombonika ity kosa ohatran'izao riavana malala rehefa miten'Andriamanitra hoe lany fitsentsetsona tenao sady hoy amantsy anao hoe mandalo zao fiaina zao sy ny filany fa manao sitrapon'Andriamanitra mahatsy mandrakizay tazomile maha Jesosy mamonjy le micro kila tatapenja. Alleluia. Tenao Jesosy tazomy zany. Amen. Misy karazan'olona mandangy tsy ampozy reny vavaka nefa mpandangy langa varara fa maraina dia mandangy mandra-parivony andro misy lotrolona zay mpandangy rehetra makany amin'ny fahavereza mandrakizay horisolo ary ngany amaleki mangatany tompanofa tanteraka ny fiainana. Tenao Jesosy tiatsika rehetra Andriamanitra androany dia izy fa mandriny fanamasina goavana ary izy rano Jesosy hifafy any amin'izay rehetra rehetra satria ny ten'Andriamanitra hoe fa ny rano Jesosy Kristy zany no manateo atsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy tian'Andriamanitra ilay tsy fahamarinana miaraka aminao magaga fa netiny zao le iagaga izao le mpanjakany amarikita iagaga fangaringasany taiko ny taiko ane dia aringano fa tsy hoe mety samiteliny samy hafa fa inona mahatonganao mbola miaraka amin'ny agaga oentina irere mantsy oentina izaozao toralahy loatra dia oentina an-tanàna hoe zany zany mpanjakany amalekita zany tena miasa be mihitsy zany tena manao zavatra mihitsy io izy io kaoninareo amin'izany mahavoa asa tsy mahavoa asa mba mirere tahaka an'izany. Amen hoe asa mba mirere tahaka an'izany mandehana foana amin'ny fanetretena tanàna asa mba toralahy tenenina akaikiny asa mba toralahy hoe vehivavy asa mba toralahy hoe fitenina taloza fiteny malagasy ara-dalàna. Misy olona karazan'olona mirere nananaman'izay tamin'ny mbola sekoly biblika fa hoe amatsa tsy lahatra lavitra azosony zany satria mirere nananaman'izay tamin'ny sekoly biblika fa izy kosa aloha dia mirere fa izy koa aloha raha mitoroteny aminareo izy dia raha raiky eo ny ranondivinareo fa izy mirere sao izy nefa mitantara aminao dia ohatrany hoe tenao zany tena tsisy dika amin'izao atyany ary rehefa miaraka aminao izy dia tena hoe izy no tena valatra aza mirere mandehana ny fahetreteny dia nantatra anao atany Andriamanitra azany hoe nenanabavy reto dia fiteny mihitsy moa tamin'izany hoe ranona tsy mahavoa fa ranona mahavoa iny tsy mahavoa iny fa ranona mahavoa dia hoe ary ianao za koa mahavoa aza mirere Isaoly dia mitondra ny agaga mba hoentina ao tanàna izany agaga ahoana nanaovako azy rehefa mitorotena izy dia ozy izy hoe ahoana nanaovako azy mirere taneo amin'izany ty mpampianatra sekoly lahatra marina fa mety manana fahasoavana miohatra nolay manana ny namanao ianao fa aza mirere fa mandehana ny fanetretena
Isan'ny tsy mba teny teo tahiny tompo e riavana malala raha mba matsapy ianao miaraka aminao fahasoavan'Andriamanitra mahay mitendry tsara ianao mahay mitoroteny tsara ianao ampiasain'Andriamanitra ianao sy ny sisa rehetra mandroso-teny ilay fiangonanao mandeana amin'ny fahatetena foana ianao Jesosy voatay ianao mandroso-teny varotra anao tsy hoe zany tena izy riava mandana amin'ny fahatetena foana mahasoanao tsara tarehinao satria azoanana iao na vitatrano tsara tarehinao fiangona tsara assemblée mandana amin'ny fahatetena fa izao ahompanao foana Andriamanitra fa izao prere izao prere nous santé tsy lasa lavitra tsy lasa iza hoe tsy lasa lavitra aringanina marikita aringanina marikita poteo fahotana elao fahotana aringan fahasaran-dratsy mangatantompo hoy vorazan'ny ten'Andriamanitra hoe efa miteny taminao izy Andriamanitra hoe aoka ianao hiady amina marikita mandra-paharingana mandra-paninona mandra-paharingana tikatramotsy hoe rehefa visaka anao temijanona faharinganina marikita mety ava amle marikita asamotsanona mihitsy mandra-paharingana io fahotana io mamatotra anao mangeta anao fa mety ava ny fahotana mandra-pandesinao tate alleluia mandra-pahatonganao masina mandra-pahatonganao marina mandra-pahatonganao fiainanao akasiana Andriamanitra mety ava amin'ny marikita mandra-paharingana tsy hoe afaka tanotoka aho tsy mamaty zasana dia fampiasa izy fa mbola misata tsy afaka ao rehefa tesy ianao mbola miteny ratsy mbola mikosa anapafy ianao rehefa taika mbola misata tsy araka n'Andriamanitra eo fiainanao miadiavo amin'ny marikita mandra-paharingana mazava aminareo hoe zany teo teny zany tsakatanareo mazava aminareo mba tsy vazavatsy fotsiny hotain'Andriamanitra re se manangatanana rehetra tikotsika rehetra arpinatsika rehetra ho mahasa daholo ho ny apôstôly Paoly hoe fa efa aoka nakay anareo tahaka nanahafako amin'ny Kristy Jesosy amen dia amen mandra-paharingana asa maiko voaketsaketsy voafatipaty asa manaiky an'izany fandalova leneto amin'izao tontolo izao e manaiky an'izany ve anareo firy-taona sisa ianao samimana aminao taona mety mbola iaina ny any sasany tonga dia ataona hoe zato fa tsy revo a fa taona kely sina ny aina natao ity tany ty fa orinan'izay dia misy mandrakizay misy inona hoe azafady misy inona hoe aorinan'izao fiainan'izao mandrakizay na mandrakizay ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ho aiza ho any an-danitra averina na mandrakizay ho any amin'ny fahaverezana na mandrakizay ho aiza any an-danitra mazava tsara ka tsy alefa le mba fandalovana kely samy tena fandalovana kely ataovatra zany tananareo fandalovana kely ampeny ho io tena honao io kotsy le mba iainanao eto tany andao mba hakatoavana n'Andriamanitra zany mba azonareo moa le atao hoe mandrakizay tena tsy zavatra azo anoarana n'izany ohatra ngamba hoe andao hoaritsika aty jerena ny zavaty andao hoaritsika ny atao hoe mandrakizay a sy ny hoe fiainanao eto tany fiainanao mandrakizay eto tany a ataotsika hoe ny fiainanao eto tany a dia ohatra ndeto a sy eny ambavady eno tsara fa ny fiainanao mandrakizay a ohatra ndeto sy anotiliady mety hoe zany fanoharana zany mety ve hoe ohatra ndeto sy ery ambavady ny fiainanao eto tany fa ny mandrakizay ohatra ny ambavady sy ny antoliary mety hoe zany mety zany tsy mety ohatrany tsy mety a ary andao anday ary mazava aminareo tsara ve asa malaky manao leololo frère mazava aminareo tsara ve
andao indray ary atao hoe ny mandrakizay ohatra nety setra mbaravarana ety azava ny fiainanao tantany ohatra nety sy mbaravarana ety fa ny fiainanao mandrakizay ohatra ny miala etamiketo sy ny andego mety hoe zany faloharana zany andao andray ary atao hoe ohatra ny alavany ty micro any dadabenjay tya samy mana micro mantsy ato soranao to ty micro ny dadabenjay tya ny fiainanao tambony tany fa ny fiainanao mandrakizay ohatra ny manomboka eto ka tany atany tuya mety hoe zany inary tsy mapety azy tsy azo ampiloarina zany teny tsy azo ampiloarina mihitsy amen satria ngeto makeo amin'ny vavady de misy farany marina sasy marina ngeto miainga eto makety am-bavady makety an'ino moa makety amin'ny faravarana misy farany ary tia micro ny datapenja ty misy ankoa farany fa ny mandrakizay tsisy farany na mijaly mandrakizay ny amreny mijaly fadiran'olo miantsoany kotony tomany manena mandrakizay na faly mandrakizay ny antany faly mandrakizay sabatra mandrakizay gata mandrakizay any antany zay ny lasako hoe tsy azo ampiloarina karaba mandalo reny fiainanao tantany andao zany fiainanao mandalo takasika koa angamba andao mpanipona an'andriamanitra akatoava an'andriamanitra iverenana amin'andriamanitra izany hoy ianao hoe kamatsiro ne fahotany mahafinaritra ne maloty mahafinaritra ny fiteny jejony mahafinaritra ny miaraka amin'ny devony mahafinaritra ny bali mahafinaritra ny fiteny jejony tsara distrotô fa milaza aminao mandalo zany manomboka androany dabony evitrao anompon'andriamanitra mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa manao sitrapon'andriamanitra no maninona any aminareo toy maty mandrakizay onsolo aringany amalekita aringany amalekita foaly tanteraka ny fiainana fahotany mety aritra fanenjeny ianao mety aritra zava mety aritra fahavan'olo ianao mety hoaniny vadinao aizy ianao fa mandalo ihany zany rehetra izany fa olina fanigananao ny amalekita rehefa matinao de iatao mandrakizay faly mandrakizay sabatra mandrakizay zay teo any an-danitra rehetra de mitsangana tolo de atao ve mandrakizay 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 atao ve mandrakizay 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 asipsorele asiptere turi amani amani makatoeratsika radasana tsy nakatoso sany misy anankiray zay tsy fakatoava nanana sôly tsy nakatovy feontsôvy ianao noho zany dia alananao fanjakana ilain'andriamanitra ianao makatoan'andriamanitra isy fotoana ihany keo amin'ny samoela voalohany tofateo amin'ny folo faketsika andimy favalo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i jesosy ary ny andro fotoana izy araka ny fotoana efa nataony samoela fa samoela tsy mbola tonga tao giligala ary niaka nataony saoly ny olona ary io saoly eto ty amiko mifanatitra dorana sy mifanatrom-pihavanana ka tena nolotra mifanatitra dorana izy ary zao no seo raha vantany vao vita ny nalorana mifanatitra dorana de indro tany samoelina ary nivoaka itsena saoly mba hiarapa azy de hoy samoelina inona no nataonao ary saoly satria efa hitako fa niatsakatsaka nandao any olona sady tsy tonga tamin'ny andro voately ianao ary tafangona amikimasy ny filistina de hoy aho hitina am'izao ny filistina amely aty giligala nefa tsy mbola nanao fitoerana ho an'i Jehovah aho tia say aho karaha n'olo tany nifanatitra dorana
fankatoavana anankiray koa zay nataony Saoly tamin'ny fotoana andro. Mba eno kely azafady, mba hajanao kely ny connexion azafady fa manatrika eto Andriamanitra ary tian'Andriamanitra iova ny olona rehetra eto. Alleluia. Nisy ady teo Filistina sy ny Israely alohany andeha hiady dia misy fanatiny aloha atao. Rehefa hitan'ny Israely Filistina fa be ary mety tsy ho tohatra, dia natahotra ny Israely, natahotra miaramila, natahotra Saoly alosa fa nandeha nitsoka daholo miaramila ny Saoly. Ny fanatitra nefa mbola tsy vita, fa mbola miandry Samuel fa afaka manao fanatitra. Io zaviavana fa nanjary nanana fahasahimpony i Saoly mpanjaka. Tsy nahandra ny Samuel izy fa lasa nandeha naka ny fanatitra torana ary dia tonga dia nataony teo ny asa tsy tokony ataony. Nanafahasoana izy, tsy nankatony tenin'Andriamanitra izy. Fantany tsara araka ny lalàna Mosesy fanjaran'ny Levita, anjaran'ny mpisorona ny manao samy fanatitra zany. Dia ho samantsana hoe mba mandehana amin'ny tenina anao fa litsina fikorontanana. Amen na dia amen. Ataovy izay anjara asa apetraka Andriamanitra aminao fa aza misalofana ny any hafa. Irao Jesosy fa rehefa misy zavatra fa andehanan'ny olona tsy tokony andehanany dia tona fikorontanany zany, atsakasitrana Andriamanitra zany. Ary hoy amantsana hoe ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Tonga Samuel, ary rehefa tonga Samuel dia niteny tamin'ny Saoly fa ahoana fangato vitona sady rangaty fanatitra. Ao izy tena efa ao ny Filistina efa ombadika eo ary ny olona lasa mitsoka daholo. Noho izany tsy hitako sy atao, maika aho dodina loatra aho, tsy hitako sy atao. Noho izany dia tonga dia finoako ny ody nataoko ny fanatitra. Tsy fankatoavana n'Andriamanitra sady riavanao. Anisany nahatonga n'Andriamanitra, anisany nahatonga n'Andriamanitra teny tamin'ity mpanjaka voalohany amin'ny Israely izany zavatra izany. Ankatoavy Andriamanitra. Ireo Jesosy hoy voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe nanao adala ianao. Or Saoly o, nanao adala ianao. Asa mba manao adaladala riava ka miaina miaraka amin'ny fahotana, asa miaina amin'ny fiainan'olona adala ka mandika ny didin'Andriamanitra, asa manao adaladala ka hiala amin'izay lazain'Andriamanitra. Vahoaka vehivavy enty, lehilahy entsika ny fahendrena dia mankatony tenin'Andriamanitra. Riavana malala tena te hitarika anao mihitsy ao androany mba ho Saoly vaovao an'izy rehetra tonga eto androany. Saoly mpankatoa an'Andriamanitra, Saoly manaiky an'Andriamanitra. Alleluia. Ary ingaminy malekita dia inona ny zavatra nitanga tamin'ny Saoly? Zavatra nitanga aloha rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra dia lasa olona feno tahotra. Ao amin'ny Samuel voalohany dia zao milaza ny tenin'Andriamanitra. Samuel voalohany toko 17 rehefa tonga Goliata niantso nivazavaza nikikiky ka nilaza hoe alefaso ty Israely aminareo, Israely hiady amiko sady amasa anareo. Goliata miloko fitaovam-piadiana, Goliata ngeza be tratra be sandry ao be. Tina zatra nitsanga hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra natahotra Saoly, natahotra. Rehefa tsy mankatony tenin'Andriamanitra ny olo dia feno tahotra, fa ny olo mpankatony tenin'Andriamanitra tsy matahotra na inona na inona.
na basy boka na varatra revitra. Amen. Tsy matahotra fa rehefa ny olona manomboka tsy mankatoa, manomboka makany amin'ny fahotana, manomboka tsy mankatoa ten'Andriamanitra, manaraka ny teny devona, manjary feno tahotra, matahotra mandeha alina, matahotra makety tsy makaroa. Ry havana, mpianana fahatokiana ve ianao? Mety iza mankatoa ny tenin'Andriamanitra, aza manao adaladala dia hitanao fa matoko foana ianao. Ary na inona na inona tsao ahelin'ny olona, zatra tenenin'ny olona, tena tony tsara foana ianao. Hoy falaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny fo izay matoky an'Andriamanitra, fiatanatsaina no anapika ny andro. Manjary matoky an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana andro ihany koa, rehefa andeha hanapika ny Filistina, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ndremporempona ny fony Saoly, narary mba amin'ny kipony angamba. Tena zatra nijanga hoy ianao, lasa rakany amin'ny vehivavy tsy mirin-javatra izy, vehivavy misy tombo, vehivavy toeran-javatra, satria tsy hitantsony izay atao. Mivavaka izy a, nanontany hevitran'Andriamanitra izy a, tsy namaly Andriamanitra, tsy namaly antsoiny Andriamanitra. Rehefa tsika tsy mankatoa an'Andriamanitra tsy hisy vavaka mivaly zany. Fa raha mbola tianao no hainon'Andriamanitra vavaka, raha mbola tianao Andriamanitra hiainy fivavaka ao, ary amaly dia ankatoa foana Andriamanitra. Tamin'ny taloha Saoly, rehefa mivavaka Saoly, mamaly Andriamanitra, miantso Saoly, mamaly Andriamanitra, mangataka Saoly, mamaly Andriamanitra. Fa nanomboka teto kosa dia ny zavatra nisy ry havana, tsy nihainao tsy ny Andriamanitra. O ry Andriamanitra, ireo hoe Filistina sasany efa marary mihitsy ny kiboko, ny olona sarotry ny matahotra tahotra, inona nataoko amin'irety Filistina beda be reto, tsy namaly Andriamanitra. Mbola tianao venon'Andriamanitra vavaka ianao, ankatoa avy Andriamanitra. Arao zao tenin'Andriamanitra lazaiko aminao zao, ary ingan'ny amalekita, azavelay babababa, azavelay mama, fiainany zao tontolo zao, fiainan-dratsy rehetra, ary ingan'ny amalekita, ary ingan'ny fahotana rehetra, ny beba miverena amin'Andriamanitra. Mbola tianao Jesosy, raha iantso ianao dia amaly Andriamanitra. Alleluia. Anandro tamin'ny fiainanao dia hoy Andriamanitra ety aho, ary ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao dia hain'Andriamanitra atao daholo. Andriamanitra nasitrana ny aretinao, Andriamanitra many olana eo amin'ny fiainanao. Manaova amany. Raha manaiky sy mankatoa nareo dia inona ny zavatra ho anontany. Amaina mafy zany. Inona ny zavatra ho anontany. Inona avy ny zavatra ho anontany. Fanasitranana zavatra ho anontany. Amaina hoe fitahina zavatra ho anontany. Amaina hoe fanandinana zavatra ho anontany. Amaina hoe fanandatana zavatra ho anontany. Amaina hoe inona ny zavatra ho anontany. Fa raha mandahatra lotona kosa ho an'ny taparizao ny tanareo ho an'iny tandremo ny tenda ny akaikinao azafady. Ho an'inona ozy atao zao ny tena ny tananareo, ho an'ny raha mandahatra lotona dia maninona ho an'ny zavatra saretatra ny fanolokana, ho any amin'ny helo, ho any amin'ny fahavereza mandrakizay, ary ingan'ny amalekita fa teo fahotana. Tianao Jesosy? Amaina dia amaina. Tsy ho avy antso marina ny fampalota hibebaka, asalanina ny fahotana sy ny tita. Fiainanao mandalo, fiainanao mandalo, tsy maintsy maty ianao. Hoy angamby anay, sara nga tsy mba mino an'izany afo be zany, tsy mba mino an'izany fahaverezana zany aho. Isa taminareo nefa niratriky olona nialaina azafady, tsy angamin'ny tanana azamenatra. Nareo ve efa nahita olona nialaina azafady, ka miteny hoe mayaho, mayaho, raha makatsika aho, io misy maity be, io dadabe efa maty efa 10 taona io a, io ny zanako, zanako efa maty, efa nareo loatra ny zamby nareo nialaina nananatrika. Fanambara zany,
faorina fahafatesana ry avana efa mandindona asahady dia vola efa tonga eo aminazy akato ary amin'ny fahavereza mandrakizay mandindona fanahasahady lay afo mirehetra mandrakizay ary nareo ve efa nare olona teo am-pialana nanteny hoe io en Jesosy rakizy efa nare an'izany ve nareo na hoe reo misy olona miakanjokanjo fotsy lava be tena hoe ianao tsy mahita eo ary ahoana reto olona miakanjokanjo fotsy lava be re efa nare an'izany ve nareo efa nare olona ny alaina ve nao ka teny hoe ary ohatra misy anjely reo ve natao hoe anjely manambara sady zany faorina ny fahafatesana dia zao iainana ny fiainana mandrakizay izy ka hoy ianao za tsy miny elo za tsy miny afo be dia hoy amanjamandana miakiky olona mialaina tsy maintsy mino anao na hoana ny fiainanao mandalo eto ambony tany nolanina ny fahotanany re ny dita sy fankatoavana ray aman-dreny ny fanafodikasy ny fampirafesa maninona ny lanina amin'izany androany verena amin'Andriamanitra ianao raha miala atao izao tany izao ianao andova fiainana mandrakizay taverzao dao ny tanareo andova fiainana mandrakizay amen mba ny tanan'i Jesosy neny andray ny tananao ny eo anareo arina amin'ny fahafatesana manafamena izay maniry izany ry avana malala ary nganina malehitra akatoavo ny teny Jehovah zalazaiko aminao androany risaony oza matrana lasa olona sary tahotr'saoly rehefa ohatra naniny tsy nankatò ny tenin'Andriamanitra tamin'izy mbola mpankatoany e ka tsisy tahotra mihitsy e tena tsisy tahotra lehilahy feny fahasahina foana nahoana ny olona mankatò tenin'Andriamanitra arofan'Andriamanitra iarao Jesosy matetika nylazay nyle ianao pasteur Raymond mba mailomailo ihany ianao dia zay miaranila dia natao mailomailo mihitsy any amin'ny miaranila na ravikininna latsaka iza dia tonga dia ativotra ny basy nefa ravikininna latsaka io tonga dia makabodi malaky dia ativotra ny basy tena miaranila ny tena mailo voalohany tena marina foi fahamailona ao ihany fa zao kosa matoky an'Andriamanitra mila matoky an'Andriamanitra rehefa mankatò tenin'Andriamanitra ianao mifato ny fahotana ianao mialo anaty ny faharatsina ianao mitandrina teroko ny vavanao tsy manota amin'Andriamanitra ianao ho lasa lehilahy vehivavy matoky an'Andriamanitra ianao ianao Jesosy aringan'ny fahotana toriteny tamin'i Jesosy mamonjy ry havana dia toriteny a tena manadio mihitsy amen manadio manala zavatra ao anatinao ongotanao ohatrany hoe tena hoe satrona efatra amin'ny rahalahy hoe tena ongotanao raha angala devoly alleloia reo pasteur religion dia mitovy hevitra aminay dalo ongoty tena soratra amin'ny fakany anatiny any rangano devoly le tesy ianao a fa izao misaorana ianao samy miteny misaotra anareo pasteur sady mitodika atao pasteur atsika alleloia mafy be misaotra anareo pasteur tamin'ity toerana anankiray a dia nisy olona nisy vai nisy mafandana vai le vai ty amin'ny fe aty amin'ny fitombenana dia misy vai eny amin'ny fe tsy naindray eny amin'ny tratra fa io a tendana be ny an'ity dokotera anankiray fomba fanasitrana amin'ny vai ny hainao be nareo ny anazy tonga dia didina amin'ny lamo didina amin'inona hoe amin'ny lamo any ambanivohitra mantsy tsy mahalala n'inon'inona zany fa tonga ny anazy ataony amin'ny fanaovana azy dia zay daholo a dia zay olona mitondra vai ao aminazy ao a vetivety dia sitana fa tsy hoe ny anaovana azy dia ohatra eto amin'ny fe eto misy vai io dia safosafony eo dia asiany sparadrap dia asiany coton dia asiany alcool kely dia mandehana moty dia ianao mbola miaraka amin'ny vainao eny ihany fa ny an'ity dokotera anankiray ty fa ny anazy a vao mitena dokotera maninona misy vai aho aizy io dia mesana ianao dia alainy lamo
any ambanivohitra tsy misy zany antso manodidina zany fa lamina inona hoe de miaritra kely a miaritra kely a dokotera miaritra kely oa de hoy Jésus matsa tazomy kely Louise azafady miaritra kely a sady miany tonga de aza mijery a diavy le dokotera sangam-boly sady ny sasany ohatry zany ele le autorité eto hoe mila miaritra kely ianao miaritra mivadrapatra ny toriteny miaritra mifantsy avy ambony pulpity elao mivady kely atanono ny message ratsy atanono ny fitsangatsangana atanono ny fiainan-dratsy miaritra kely didimaso sy mpanafodika maninona aizareo zany e zay gasy hoe didimaso sy mpanafodika azafady inona moa fanafody maso ny malagasy taloha raha fantatrareo sakay sakay asina sakay io sintana vetivety de ohatran'izany le dokotera de nisy rangahy anankiray tonga tao aminazy tazomin'ny olona le rangahy avy amin'izay amin'ny fanaovana azy de voavaky tena lay any angamy misy zany hoe coton izao zao fa tonga de potsiriny avy eo na andefasany lamba de sokisokiriny tao le olona tsy maty zao maty ay hoay zareo fa efa voataso ianao e maty okizay dokotera okizay mifarany tantarany olona nopainy am'izay le dokotera rehefa avy eo na mpinany maloto testa mafy mihitsy izy okizay wa le dokotera am'le fotsiny rehefa avy eo vita ny zavatra rehetra de izy le dokotera velao am'izay izy lasina bany kelikely na velao am'izay izy lasa nandeha le piso maraina verina tany am'le dokotera izy dokotera sitana dokotera azafady dokotera azafady atam'le omaly fa kay niasoa niatsara dokotera nataonao de dokotera tsy maniny zatsy riavana malala zany dokotera eto amin'i Jesosy mahonjy le fay mihitsy mpitsiry tanjonay natonga anao mayan-tanjo tanjonay nanova tatera tanjonay ho tahin'Andriamanitra ianao tanjonay no sitana amin'le reprelao izaho vo teo any an-danitra azafady izaho vo teo tahin'Andriamanitra azafady ary nganiny malekita asafidiana hoe ty fahotana ty avotsy ty mpilatazomika afitory taholy tomokelyno akaikinao afitory taholy elao taholy amaina mafy be zany afaka mitsangana verareo de manao alleloia tianao Jesosy iverena amin'Andriamanitra ianao hoy fa lasa baibolo lasa hoe fa zay rehetra manatona de tsy solafiky mihitsy tianao Jesosy miova mibeba apetao fahotana manao fa maina zay mitovy hevitra aminay mahazo toerana tsisy fotoana tao anatin'ny baibolo voalaza fa hoe nibebaka Isaoly tsisy fa nitoy tamin'ny adalana sy nidika lasa nialina ny Davida namono ny mpaminany tane nanono mpaminany ny mpanompon'Andriamanitra nanaraka ny Davida tany anatin'ny zo rehetra tany loza ny fiainany zany ny farany de zavatra nisy nandeha tany anaty izy ary efa tonga tany amin'ny ady izy satria efa niala taminazy Andriamanitra satria lasa mpanompo sampy satria lasa mpamon'olona satria tsy rankatony tenin'ny Jehova lasa sanandeha tany anaty kanjo nasiny fahavalo tamin'ny olon-tsipika ary letika tany aminazy zany eo fa tsy tantsony zay atao teo izy tamin'ny fotoana fedire azafady ringa mba asio amin'ny sabatra anao de atao vobroka aleo aho faty toy zay matymeotsy mifora reo fa tsy nanaiky moa zay fotoana fedire tena lainy am'izay sabatra anazy de nataony teo de tonga de nenjera izy de maty Isaoly maty tsy mibebaka
maty tao anatin'ny fiodina, maty tao anatin'ny fankatoava, maty miaraka tamin'ny fahotana. Ry havanao, raha avy fotoana ialako sy ialano ety, enganetsika mba maty ao fanomponan'Andriamanitra. Aiza namany, enganetsika mba maty ao anatin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, enganetsika mba maty ao amin'ny tompo, amaina mafy tsy aby. Fa Saoly tsy mitohitra tarany, fa za meritety, fa verena ny fahaverena, satria namoy fo tena namony tena, namony tena, namoy fo lasany amin'ny elo. Maniry zay mba ho any an-danitra ianao, miverena amin'Andriamanitra. Ary rinjana avokoa ny Amalekita rehetra, na ny lahy, na ny vavy, na ny tanora, na ny zaza madinika, na ny omby, na ny ondry, ninona zay mety ho an'ny Amalekita. Raha vao zay mety ho fahatsiarovana azy. Aiza aleloia nareo, asa vela izy fahatsiarovana amin'ny fahotana tsony. Rehetra vangela laberana mipoteo any rangato. Amen. Però Jesús, asa vela izy fahatsiarovana ny Amalekita itsony. Reny fitafiana ratsy ny troy any rangato. Asa vela izy fahatsiarovana ny Amalekita itsony. Ny akanjo mena sakaiza ratsinao, aferenany aminazy andro. Asa vela izy fahatsiarovana ny Amalekita itsony. Rehefa nomezana ratsy avela amin'ny sakaiza ratsinao, toroy-poteo hitsakitra amin'ny anaran'i Jesús. Asa vela izy fahatsiarovana ny Amalekita itsony amin'ny fiainanao, fa ko an'i Jesús ianao androany. Tianareo rehetra Jesús, mivatravatra tokony toro-tena, mivatravatra vahoanao zany, mivatravatra itonanao any an-danitra izany, mivatravatra nadio fiainanao zany, mivatravatra mba hinon'Andriamanitra vavaka ianao. Ary ao anatin'ny vavaka teo sitrana sady veretinao, ifasady ny olanao, ho mpandresy ianao. Nova vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, tsy fantatrao ve fa fandalovana ny tany, ary mety ho fatorarivo aho ianao koa toraka izany. Mety tsy valiny, mety tsy totsika tsony ty taona ity zay fitondran'Andriamanitra, fa ny zava-dehibe aloha vita fihavanana amin'Andriamanitra, mibebaka. Ho ten'Andriamanitra amin'ny tsoela ao amalaka hoe miverena amiko Jehova. Iza mivoninay verina amin'Andriamanitra androany, miverena amiko Jehova. Tahaka ilay zanak'adalany tanisa amin'ny fahotana, miverina tamin'ny ray, ny ray sy ny ray natitiavana izy, ary novan'Andriamanitra ny olany rehetra. Alleluia. Però Jesús, miandry antsika ny lanitra viavaka, izavy tao any an-danitra azafady, izavy ty antomba fiainana mandrakizay. Ataontsika lera hoe move vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, averiko indray move mba ifaliavana tamin'Andriamanitra ianao. Ataontsika tsany iray zany dia mba miangaga zay mbola tsy an'olo tena, tena tsara aloha, zay mbola tsy an'olo tena, zay mbola matsa be fahavalo miaso fijaliana, fahavalo ny baiboly, fahavalo n'Andriamanitra, tsy mety mibebaka mena ny fiainanazy, mba mangataka mba an'olo tena ho any Jesús. Ampifaliana be no andraisana ianao, ary ampifaliana be no andraisan'i Jesús ianao androany. Ary androany any an-danitra dia misy fifaliana tsy ela zay. Ary androany dia soratany an-danitra ny anaranao. Raha mpivelin-dala ianao tonga eto amin'ity toerana ity, dia verina ao anatin'ny trano indray ianao indray ianao, dia verina ao anatin'ny vala indray ianao. Ka ilay anaranao zay eto amin'ny kosera atao anatin'ny boky fiaina, dia verina ao boky fiainana indray. Tsy raha bisy fa androany, tsy raha riva fa amin'ity maraina ity. Izany dia mita fihavanana amin'i Jesús. Ao anatin'ny tira ity dia mangataka anao zay, zay dia mita fihavanana vaovao amin'ity maraina ity dia manataka. Sangantsika rehetra. Move vita fihavanana.